Isaorantsika Andriamanitra ry havako izay manaiky hanolotra antsika isan'andro ny mofinaina sahaza ho antsika. Andeha hivavaka hangataka ny fitarihan'ny fanahy masina ary isika. Andriamanitra dia velom-pisaorana anao ny fonay sy ny sainay ary ny fanahinay. Noho ianao Andriamanitra ilay miteny, mampahery, mitsinjo ny fiainana andavanandronay ary miditra an-tsehatra ao anatin'ny olan'ny fiainanay ka mitondra vahaolana hanananay fanantenana rahateo. Ankehitriny ny teninao dia sokafanao, ambaranao, lazainao amin'ny mino sy ny mangetaheta anao. Koa avy fanahy masino, sokafo ny fonay, ahaizanay mandray ny teny tsara avy aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny salamo faha-telopolo amby zato ry havako no mofinaina voalahatra ho antsika anio, vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Salamo faha-telopolo amby zato amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: tao amin'ny lalina no niantsoko anao Jehovah, Tompo, eno ny feoko. Aoka ny sofinao hiaino tsara ny feon'ny fifonako. Raha mandinika eloka ianao Jehovah, iza no hahajanona Tompo? Fa eo aminao no misy famelan-keloka mba hahatahorana anao. Niandry an'i Jehovah aho, eny, niandry azy ny fanahiko ary ny teniny no nanantenako. Ny fanahiko miandry ny Tompo, mihoatra noho ny fiandry ny mpiambina ny maraina, dia ny fiandry ny mpiambina ny maraina. Manantenahan Jehovah ry Israely, fa eo amin'i Jehovah no misy famindram-po sy fanavotana be, ary izy no hanavitra ny Israely ho afaka amin'ny elony rehetra. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ho ampitomboana lalandava ao am-ponareo anie ry havako ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana sy ny fampiraisana amin'ny fanahy masina. Amen. Ity salamo faha-telopolo amby zato ity ry havako malala dia salamo izay manodidina ny fahatsiarovana ny nivoahan'ny zanak'Israely tany amin'ny fahababona tany Babilôna. Kanefa ihany koa izay tena ahatsiarovana azy dia ny fampiasan'ny fiangonana azy, indrindra ho an'ny Eglizy Katolika ohatra, dia mampiasa manokana ity salamo faha-telopolo amby zato ity ho isany ilay antsoina hoe salamo fivalozana, salamo fampiasa amin'ny fotoana fahoriana, amin'ny fotoana fandevenana. Dia ity salamo maneho ny alahelo ny vahoaka Israely ity no ampiasaina. Entina indrindra izy arak'izany ampiononana ny fanahy reraka sy torovana, ny vatana izay tsy mahatraka sy difotry ny alahelo. Anio ary ry havako malala, andeha ho jerentsika fa raha tojo fahoriana dia manoro antsika ity salamo ity ny lalana hizorana. Raha tojo fahoriana arak'izany, voalohany, andeha hiaiky eloka. Raha tojo fahoriana, andeha hiaiky eloka. Ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahaefatra no ahitantsika ny anjara toeran'ny fiaikekeloka ataon'ny mpanao salamo eto. Ambara mantsy ry havako fa Andriamanitra no fitoeran-dalon'ny fahantrany, Andriamanitra no fitoerana lalan'ny fahoriany ary afaka miaino azy lay fiaino fitiavana sy vonina
hamela heloka raha teo. Ambara fa ny fitiavan'Andriamanitra tsy misy fangarony dia manana fahefana hanova ny mpanota ho tonga mpanome voninahitra an'Andriamanitra sy mpidera an'Andriamanitra. Ankoatran'ny fahoriana izay mianjady amin'ny mpanao salamo sy mianjady amin'ny vahoaka Israely, ary mety hianjady amin'ny fiangonana rehetra sy ny olombelona rehetra ankehitriny ihany koa, ankoatran'ny fahoriana izay mahazo nofo dia manampitrotraka ny alahelo goavana izay efa misy eo amin'ny zanak'olombelona, ny fahafantarana fa mitsangana toy ny rindrina mijidina manasaraka an'Andriamanitra sy ny olombelona ny fahotana. Ny fahotan'ny zanak'olombelona dia ambara ny bokin'ny Isaia fa tahaka ny hevitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Noho izany, na toy inona alahelo, na toy inona fanahy reraka sy torovana, dia tsy maintsy miroso amin'ny dingan'ny fiekekeloka eo anatrehan'Andriamanitra isika. Ry havako malala, ity Salamo 130 ity, ny andininy voalohany hatramin'ny fahaefatra, dia ahitantsika fa toa zary lasa manambara ny fifaliana sy fahatokiana ateraky ny fitiavan'Andriamanitra ilay mamela heloka no tazantsika eto. Hitantsika eto ny hadirin'ny famelan'Andriamanitra ny heloky ny olona, koa izay rehetra mitodika sy miaiky ny helony dia ovan'Andriamanitra, ho voafafa ny helony, nefa azo antenaina ihany koa fa afaka ho lasa mpidera sy mpanome voninahitra an'Andriamanitra ny olona. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, tsy hoe hanamelo tena noho ny fahoriana izay mianjady amin'ny tena akory no antony fiekelikeloka. Indraindray manko misy olona manao an'izany hoe matoa misy fahoriana mianjady eo anatrehany, dia mieritreritra izy fa tena nanota ary tena nanota be mihitsy. Tsy hoe ho fanameloan-tena akory, fa miaikeloka isika mba ahafahan'Andriamanitra miasa malalaka sy miditra an-tsehatra eo amin'ny fiainantsika izay efa nodiovin'izy Andriamanitra raha teo. I Jean Calvin izay réformateur protestanta dia manambara raha manazava ity salamo ity fa ohatra omeny Davida amin'ny fiangonana rehetra ankehitriny hoy izy ity salamo ity, fa tsy afaka miseho eo anatrehan'Andriamanitra ny olona raha tsy efa avy nitondra tamin'ny fanetretena ny fiekeny heloka aloha. Amin'ny Jean Calvin izany, na oviana ny olona ny mpino hiseho eo anatrehan'Andriamanitra dia tokony hialohavana fiekekeloka mandrakariva izany, ary tsy mandeha ho azy ry havako malala ny fizotra ny litorjiantsika fiangonana FJKM, fa amin'ny fanompovavahana rehetra izay ataontsika dia misy hatrany ny anjara toerany fiekekeloka. Miaikeloka hatrany isika isaky ny fanompovavahana, isaky ny miaona amin'Andriamanitra. Ary ao anatin'izany rehetra izany no atakarantsika fa mpanota isika olombelona. Ambaran'ny bokin'ny Romanina 7 fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy mendrika handray ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Saingy kosa ny olona izay vonina hiaikeloka dia hamarinina maimai-poana ao amin'ny fahasoavan'i Kristy. Izany fahasoavan'i Kristy izany no mandray ny mpino rehetra izay vonina hiaikeloka eo anatrehan'Andriamanitra tokony. Arak'izany, tena manamaivana ny fahoriana ny fiekekeloka ahatsapana
fa tsy miady irery ianao fa miaraka aminao Andriamanitra izay vonona mela heloka, miaraka aminao Kristy izay nanomeny fahasoavany ho anao. Raha tojo fahoriana andeha hiaikeloka. Fa ny zavatra faharoa izay hitantsika amin'ny tapany faharoa ry havana malala dia ny hoe raha tojo fahoriana manana fanantenana. Raha tojo fahoriana manana fanantenana. Amin'ny andininy 15 hatramin'ny andininy 19 farany dia manasongadina ny fanantenana izay anana ny olona mitaraina sy mitodika amin'Andriamanitra na dia difitry ny fahoriana lalina azy. Manana fanantenana izy ireo fa tsy maty ao am-pony na oviana na oviana ny finoana ny faneken'Andriamanitra. Na inona nitondran'ny fiainana azy ny odikodina ka nanalavitra an'Andriamanitra dia toa tsy adino na oviana na oviana ilay faneken'Andriamanitra izay vonona handray sy hanolotra fiadanana ho azy mandrakariva. Ambaran'ny andininy 15 fa miorina ao amin'ny tenin'Andriamanitra, miorina ao amin'ny soratra masina izany fanantenana, izany fanekena arotsak'Andriamanitra amin'ny vahoakany izany. Hoy ny voalaza hoe niandry an'i Jehovah aho, eny niandry azy ny fanahiko ary ny teniny no nanantenako. Henontsika zany ao anatin'izany fa misy fanantenana ao amin'Andriamanitra tahaka ny fiandry ny mpiambina ny maraina. Hoy ny voalaza ao zany ny anazavan'ny Rômanina azy dia ireo mpiambina ny tanàna amin'ny alina izay tsy mahandry ny ahatongavan'ny maraina. Ao ny fanazavan'ny Jiosy azy tahaka ny fiandry ny mpisorona izay manao ny fisoronany amin'ny tempoly hanatitra ny fanatitra noho ny maraina. Ao ny fanazavan'ny miaramila mpitily ny fiambenana ny fahavalo. Fa na inona dia te hahita maraina vaovao ny olona manana fanantenana. Te hahita ny masoandro miposaka dia ilay Andriamanitra miseho eo amin'ny fiainany. Manana fanantenana araka izany ny mpino handova an'Andriamanitra ilay efa nampanantena azy rahateo. Hody vetiny ny rano atsakaina satria ilay fiandrasana maharitra dia hody fandovana fiadanana. Fahatsiarovana sy fanantenana no hitantsika eto. Eny fahatsiarovana sy fanantenana miendrika lalindalina kokoa, miendrika manokana kokoa ary miendrika ara-panahy kokoa. Izany hoe fanantenana mivelatra tsy ho an'ilay mitaraina ihany fa ho an'ny fireneny sy ho an'ny fiangonana manontolo mihitsy. Izany no hitantsika amin'ny andininy 19 hoe ary izy no hanavitra ny Israely ho afaka amin'ny helony rehetra. Tsy ho adino mihitsy araka izany ny manonona ambavaka ny firenena manontolo, ny manonona ambavaka ny fiangonana manontolo rehefa miantso an'Andriamanitra izy. Revako malala ao amin'ny Tompo, fanantenana lehibe no ananan'ny mpino rehefa miaraka amin'Andriamanitra. Fanantenana fa tsy hitoetra ao anatin'ny fahotana mandrakizay izy, ary fanantenana fa tsy hitoetra ao anatin'ny lavaka mangitsikitsika ny fahotana izy mandrakizay, ary indrindra fanantenana fa tsy hitoetra ao anatin'ny andro manjombona na ny lavaky ny fahoriana izay hitoerany ho mandrakizay izy fa mbola ho avotan'Andriamanitra. Ny mpanota mahatsiaro mitodika amin'Andriamanitra araka izany dia afaka milaza an'i Kristy ilay toky sy asambarana ho an'ny mpino, afaka milaza sy mizara izany ny
ny mpanota mahatsiaro mitodika amin'Andriamanitra amin'izay namany mbola voageja ny fahoriana sy ny fahatrana ihany koa. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, ho amintsika kosa ry avako izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra, fanantenana sy toky ho anay, endre ny ara-vonay, raha afaka mametraka ny tokonay sy ny fanantenanay eo anatrehanao zahay. Fa inona moa zahay Tompo? Fa tsy mendrika eo anatrehanao. Fa manantena kosa, fa Andriamanitra afaka miditra nitsehatra eo amin'ny fiainanay ianao. Ary zany no asainay mivavaka sy mangataka aminao ankehitriny, ho an'ireo rehetra izay mitoetra ao anatin'ny andro manjombona, ao anatin'ny alina feno aizina, ireo izay tsy mahatraka eo amin'ny fiainany andavanandro, vesaran'ny vesatra ara-piaramonina samihafa, ny vesaran'ny fankahalana sy ny fiatsaram-belatsihan'ny izao tontolo izao, ireo izay misedra ny olana mafy ara-tsaina, ara-batana, indrindra ara-panahy. Mivavaka manokana izay ho an'ireo izay vesaran'ny trosa, ireo very asa, ireo izay mitady asa, ireo izay mitady fitsaharana sy fahasambarana, eny fiadanana kokoa noho ny amin'izao iainany ankehitriny izao. Jesoa malalo, mitodirye ka miaino ny vavakay, ary jereo amin'indra fonao ireo rehetra mangetahetanao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy mahavonjy, no anaovanay sy angatahanay izany vavaka izany. Amen.